Fandikan-dalàna ny antso ho an'ny filoham-pirenena hiroso amin'ny fotoam-piasana fahatelo na ny 3e mandat nataony ny solombavambahoaka iray mpanohana ny fitondrana ho ny solombavambahoaka ny Betroka Nicolas Randrianasolo androany. Mazava tsara mantsy ny voafaritry ny andininy fahatelo ambin'ny polo ao anaty lalam-pandrenana fa fotoam-piasana indroa na 2 mandat ihany no azon'ny filoham-pirenena atao hoy ity solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ny GPRI vondrona parlementaire manohana ny fitondrana ity. Langasin'ny mpanao politika namana sasasany zao de hoe sahala magname fo magname zavatra sy nagrano filoham-pirenena zany de teneniny aty hoe miosano amina filoham-pirenena 3e mandat. Azo eritreretina zany fa tokony sy am'izao no avy de tena zany fa satria manjary mandika lalàna zany. Satria agnatin'ny lalam-pandrenana article 663 zany izy no agnatin'any de hoe 2 mandat ny azo atao filoham-pirenena mandat eto. Zay zavatra lalàna agnatin'ny lalàna izy lalam-pandrenana sika zavatra zay. Kana de misy ny hevitrehevitra sika hoe sy misy atao ohatran'izao zay zavatra sy tokony déclarer satria anao mpanao lalàna ato anao mpomba fanjakana sy anao misy ny tokony avy déclarer zay am'izao fotoana zao. Satria agnaty lalam-pandrenana fe miteny hoe tsy azo atao ny lasaka fagnitelina agnaty lalam-pandrenana de anao avy de efa midéclarer an'izay hoe tokony mangataka ilasan'ny filoham-pirenena am'izao sy zao. Misy taktiky ny tokony anaovana an'izany tena zany. Manahirana mantsy raha ny filohan'ny Rajoelina nametraka io lalam-pandrenana io tamin'ny teteza mita indray no andika izany hoy Nicolas Randrianasolo. Ny président de la République nanao lalam-pandrenana io ne tamin'ny teteza mita. De izy koa zany hoterenao zany salaminy nagnerika anao miviolo ny constitution. Taoko sy mety avy zavatra am'izany fa hoe politique natao hoe azo atao eritreretina zany raha ohatra ka hoe atao discrément le zavatra zay atao politique. Ahoana ny fomba ahafahany hitanterana an'izay zavatra 3e mandat zany 4 mandat 5 mandat. Azo atao azo eritreretina zavatra sahala am'izany fa sy am'dian'izao anao zany de sahala amin'ny hoe magniraky sahala aminao hoe anao ambony lalàna. Fataro fa sika mpanao lalàna. Fa sika koa ambany lalàna daholo rehetrarehetra de araka ny teniriko mindraindray matetetika hoe mahagaga angizy ity fa sahala amin'ny hoe ny lalàna ambanin'ny politika. Olona kely dimy arivo sy ray alina zany akory misakana fampanitronety mbola vonona mihitsy manana filohandra Rajoelina ho lany amin'ny 3e mandat ay makabana ho efa niomana 3 lasa indray na hatrany amin'ny 10e mandat za tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy. Ny tiako isotomana ny saintsika dia ilay hoe ny olona nefa manomboka leo zay zany tena azontsika amin'ny tinana azy leo tanteraka ity fitondrana Rajoelina ity ny olona satria efa tsy menatra tsy matahotra intsony amin'ny alalan'ireo sarisary sangisangy zary tenany amin'ireo fanehoan-kevitra raha isika misehatra ao anatin'ny tambazotra an-tserasera ahitatsika n'izany ataontsika hoe leo tofoka ny vahoaka malagasy ny ankamaroany zany de efa misy ihany koa ny samy teny mivantana ary misy ny hoe mbola miteny ankolaka an'izany hoe tsy mila filoham-pirenena sy ny fitondrana ankehitriny intsony izany. Miafinao ambadika nisy fotoanany tadiditsika tamin'ny bariasaniny lay hoe hiakatra ampaefadalana iny raha tsy diso isika tamin'ireo manasadalana be de be no miteny hoe aleo tsy manatrika any ny Andry Rajoelina amin'ilay ireny fomba fiteny reny zany efa miteny ankolaka hoe aleo aloha ianao mijanona mihitsy efa hitatsika ihany koa amin'ny alalan'izay ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra izany ilay hoe na eo aza ny filazana na eo aza ny ezaka ataon'ny mpitondra ny olona efa tsy mahita an'izany intsony efa takona n'ilay olona tofoka efa takon'ilay olona leo an'ity fantrana sy délestage ity ohatra izay zavatra atao zany midiky zany fa efa amin'ny dingana ambony ny zavatra misy iaina ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary ny zavatra misy eny ny mpitondry ny filoha sy ireo mpombazy matsapa n'izany zavatra zany jereo zao ny fanehoan-kevitry ny ministry ny serasera hoy satria ny ministry serasera sy ny kolotsaina fa hatreto aloha de izay andraikitra maha ministry ny serasera azy zay no iantsoroany naneo hevitra mahakasika an'ilay hoe imo nahitsy ny solombavambahoaka amin'ny Betroka omaly hoe mety ilay misolelaka fa raha misolelaka be loatra de manimba zavatra
ary de zany isaky ny vao efa misy manompoka matsapatena dolo zao ny miaraka aminy ka eo indrindra ny tiako tenenina hoe na ireo mpitandro filaminana azy a raha mifahitako azy a de efa betsaka am'ireo miaramila zandary polisy mpitsara mpitsabo ny akamarony a efa tafiditra am'izany ataontsika hoe tofoka sy leo izany ihany koa ny antony efa samy mahafantatra tsika rehetrarehetra izay iarany zany ataontsika hoe antsonjay iarany zany ataontsika hoe raha matahora izany a avy amin'ny mpitondra fanjakana satria ireo tafika ireo ohatra de tsy miroso amin'ny asa sy ny andraikitra nanirana azy a fa voabaiko a am'lay ataontsika hoe miaro ny mpitondra zay ataontsika be kolikoly miaro ny sezany ny mpitondra fa tsy ny androm-panjakana sy ny lalàna no arovany hitantsika araka zany fa efa manomboka leo ary tofoka tanteraka ny vaoaka malagasy a amin'izao fotoana izao izany hoe ny vahoaka leo a ireo tompona andraikitra isan'ny tokony leo a tofoka sy leo ao ihany koa ao anatin'ilay izy a ny vahoaka poretina tsy avela iteny a tsy avelany eo hevitra ny zavatra misy aloha de raha ny tantara sy ny zavatra hita hatram'izay a tsy hisy fanjakana ho afaka miroso am'izany ataontsika hoe famoretam-bahoaka izany tsy hisy fanjakana aharitra ihany koa amin'izany ataontsika hoe famoretana ny vahoaka ao amin'izany efa nisy teto amintsika zany na lasa saina ihany nahita an'ireo ataontsika hoe zavanitranga tany ivelany efa ny ainatsika zany raha ny tantara no iverenana nahitana an'izany vahoaka leo sy tofoka sy leo a tao anatina fantrana tofoka sy leo tao anatin'izany ataontsika hoe tsindrio falavo a natao ny manam-pahefana izany ao anatin'izay indrindra no antony lazana teo hatrany ampiandohana hoe efa maro be a ny olona efa maro ny vahoaka leo sy tofoka an'izany fitondrana izany ny zavatra misy aloha de lasa ataontsika hoe sangisangy zary tena ny angamba ny raha filazako azy a ny fomba fanehoan'ny olona hevitra any anatin'ny tambazotra tserasera any am'izao fotoana izao ary izay sangisangy zary tena na filazana ankolaka izay rehefa ataony fandiniana amin'ireny rehetrarehetra reny a de ahitana taratra n'izany vahoaka tofoka sy leo izany ohatra ny resahako eto a misy olona milaza zany a hoe merci président fa navelanao faty ny airmady merci président fa ohatra mitombo andro amanalina ny délestage zao ndray ary hoe afaka roa herinandro mo afaka roa herinandro no efa tamy 30 octobre efatra amby roapolo sy roa arivo tsy voaka ato a tsy voaka tena mbo manam-bola de aveo a efa tonga lay voalaza fa tonga lay alternateur sy transformateur ao Thomasina afaka roa herinandro ony a de hiakatra tsy maintsy atao tonga eto Antananarivo eny ambo manam-bola ireo fitaovan'ireo efa no amafisina ny tetezana ary mbola no amafisina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo zany hoe ho amafisina reo tetezana tsy mahazaka fa ny fanontaniana petraky ny olona hoe anaoana moa zany ny ahafahana mandefa ny reny a groupe zay goavambe ireny ankoatra n'lay tetezana eo mandraka ohatra amin'ny lalana miolakolana be io ahoana no ahafahana mampita an'izany de eto sika mahita efa nisy nanome sosikevitra ny tam'izany fotoana hoe manana poro sika amin'ireo faritra hafa ohatra ny any afaratofay maninona tsy ampitaina makana izy a de any izy no ampidirina manana poro ihany koa sika afaka mampiditra zany ohatra amin'ireny sisy tanytsika ireny a hanomezana vahaolana ho an'ny faritra hafa satria zadiny fa rehefa miresaky sika matetika de ohatrany hoe ary zany moa fomba fijerin'ny mpitondra fanjakana ihany koa Antananarivo a no ezahana ametrahana zavatra fa ny faritra ihany koa manahoana de eo mahatonga atsika miteny hoe tsy Antananarivo rereny Madagasikara tsy hoe akory a mitondra ny commune urbaine n'Antananarivo a ny mpitondra fanjakana
fa ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo no andraikitra entiny, ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo no sahaniny amin'ny maha filoha amin'ny firenena azy. Raha misy olana zany ny eto Antananarivo renivohitra amin'ny délestage miaina izany ihany koa ireo faritra maro, raha tsy ilaza fa tsy ny renivohim-paritany isika. Mitaraina ny ao Mahajanga, ny any Atsiranana, ny ao Fianaratsoa, Toamasina, amin'izany ataontsika hoe fahatapahan-jiro lavareny zany. Mitaraina avokoa na ny eto an-drenivohitra na ny any amin'ireny faritra ireny vokatra zany ataontsika hoe fahatapahan-jiro, vokatra zany ataontsika hoe tsy fandripahalemana zany, ary zany rehetrarehetra zany tsy voava no antony mahatonga ny ankamaroan'ny olona am'izao fotoan'izao milaza fa hoe tofoka sy leo tanteraka, tofoka sy leo an'ity fitondrana. Misy moa de tena crise sy allergique mihitsy raha vao maheno an'izany ataontsika hoe anarany zany. Zava-misy zany tsy foroniny zany, ary efa hitatsika eny anivo fiarahamonina eny izay fanehoan-kevitry ny olona izay. Asa diny fa ny olona miady hevitra ary efa misy tranga iray ary zay malagasy sy malagasy mifampiresaka, mifampizara ny zavatra misy sy ny tsara ho fantatra eny anivo fiarahamonina eny, de mandeha ny resaka miainga avy amin'ny fokotany io, eny anivo ny commune, ny fiangonana sy ny sisa, mandeha zany resaka zany eny anivo ny fiarahamonina eny. De zany mahatonga ny olona manao an'ilay ataontsika hoe esoeso teny, satria de ny any amin'ny tapany avaratra eny amin'ny partie ny Sambavy iny zany zao de efa miteny nday akoho arak'le nyteneniko teo hoe merci président teo de hoe merci président fa ilay vanille zay nataona hoe 2 ariary ny kilao tamin'ny 840 de efa tafiakatra 500 ariary am'izao fotoana. Zany zavatra zany hitatsika arak'izany fa ny mifanohitra tanteraka am'ilay zavatra voalaza sy nampanantenaina no vokatra azo am'izao fotoan'izao, ary zany no antony matofoka sy leo ny akamaroan'ny olona. Isika ve mino fa tsy ho fantatry mpitondra zany hoe izao vidiny lavanilina any amin'iny faritra avaratra tsinanana sy ny sisa iny amin'ireny faritra sy distrika mpamokatra lavanilina eto amintsika ireny. Am'izao fotoan'izao raha iresaka sika izany hoe fampanananasa ho an'ny tanora zany, aiza ho aiza isika amin'izao fotoan'izao manana an'izay ataontsika hoe asa mendrika ahafahana mivelona zay ve ny tanora malagasy, raha toka izay no efa nampanantenany. Nisy fotoana aza lay niazakazahana lay hoe tetikasa fiarina na nomezana tany sy omby sy toerana ahafahan'ireo tanora mivelona sy maina miompy sy ny sisa tao anatin'ilay tetikasa. Mba manao hoana reny tetikasa titre vert reny am'izao fotoan'izao? Reny aneka tsy niandry ela akory de efa maro ny naneniny, latsanenina tafiditra tao anatin'ilay izy satria na lay vola nampiasaina sy ny sisa mbola nindramina sy notrosaina tany amin'ny banky ahafahana nanainga ilay tetikasa. Aiza ho aiza reny am'izao fotoan'izao. De zay ny antony ny ilazan'ny olona, ary ny olona mahatsapa an'izany. Ny any sisa ataontsika hoe mbola manana fomba fijery hafa ankoatra ny fomba fijery ny sarambaben'ny olona sy ny sarambabe-mbahoaka am'izao fotoan'izao de ireo mbola mahazo ny tombony, ireo mbola mahazo ny ataontsika hoe ny tsirony amin'ny fitondrana. Ireny sisa no miaro am'izao fotoan'izao satria ny zavatra misy efa nambarako teo de lasa atao hery famoretana ilay mpitandro filaminana, lasa atao hery famoretana ilay fahefana mpitsara. Aleo ataontsika hoe fahefana mpitsara satria mba misy mpitsara mijoro ary manana ny maha izy azy ihany eto amintsika. Ataontsika hoe ny mpitandro filaminana satria mbola misy ataontsika hoe miaramila na polisy na zandary manana ny maha izy azy eto amintsika ary mitazona izany ataontsika hoe
iraka nampanaovina azy zany manana an'izany etika mijery ary sy mitsinjo ny vahoaka malagasy zany. Izay no antony hoe maneo ary efa hitan'ny olona zany ataontsika hoe tofoka sy leo izany ny zava-misy aloha araky nefa nyteneniko teo ihany eo anatrehan'izany de tsy misy fitondrana maharitra ao anatiny zany ataontsika hoe fanaovana tsindry falavo ny vahoaka eo aminy zany. Efa mirehitra mena avokoa ny tondro rehetra amin'izao fotoana izao. Mena hoy afatsy rozy efa mirehitra mena avokoa ny zavatra rehetra. Ary eo no sanatriavina. De sanatria ve isika hiandry amin'ilay ataontsika hoe zavatra niseho tany Nepal reny. Sanatria hoy ao anatin'ny resaka ifanaovana. Satria misy an'izay tondro efa mena izay de sanatria isika hiditra ao anatin'izany. Ny antony resana zany de hilazana sy hitenenana amintsika hanengana ihany koa hanentanana ny fomba fijery sy ny fomba fisainana ary hanengana ny aingam-panahiny tsirairay avy hijery sy hitodika amin'ny mahasoa ny vahoaka sy ny firenena. Miainga avy any amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra samy hafa. Inona ny mahasoa sy ny mahatsara ny vahoaka sy ny firenena? Ny fiazakazahana amina fotodrafitrasa sy testikasa oeraoera ve sa ny famahana ny olan'ny vahoaka? Ny fiazakazahana amin'ny fametrahana telefirika na ny famitana an'ilay autoroute ve sa ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny vahoaka, ny famoronana asa? Vo hoe Mary John miteny hoe maromaro no mbola marary tamin'ilay raharaham-bomalaza. Maninona no misy izay fanavakavahana izay? Ary ny zava-misy amin'izao fotoana zao nangina tanteraka ireo ambiny ireo satria de efa tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe nampanantenaina hoe efa isy an'izao ianareo mena ka aza miresaka aza maneho hevitra makasika ny zavatra misy intsony. Efa nampanginina zany. De sanatria ohatra zany ihany ve no iainantsika eto fa ny olana mipetraka ary mitombo mandrakariva. Ny olana mipetraka ary mitombo mandrakariva. De ianona amin'izay ve sanatria fa tsy hitady vahaolana sika hanavotana ny firenena. Mila mitady mila tonga saintsika ao anatin'izany mijery hoe inona no azo atao. Raha miroso amin'ny ataontsika hoe fomba fijery miabo hanarina sy hanavotra ny firenena. Izay fanarenana sy fanavotana ny firenena izay no tena zava-dehibe satria de mijaly tanteraka ny vahoaka malagasy tafiditra lalina ao anatin'ny kizo. Raha ny taremarika navoaka ny Banque Mondiale farany teo zao de tafiditra ao anatin'ilay atao hoe top 10 sy Madagasikara amin'izany fahantrana izany. Anisan'ireo firenena 10 mahantra indrindra. De io ndray zao de asa hoe inona no fepetra ho raisy ny mpitondra satria de ireo mpamaty vola ny famille tahirim-bola iraisam-pirenena de nanome toromarika fa tokony ho ampitombona n'ireo 7. De tsy haiko hoe ny aiza ndray zany zao no hametrahany ny fanjakana didy hoe tsy maintsy ho tanterany, tsy maintsy ho atao satria de efa nirosona ny fakana ny etra-tany sy ny etra-trano ny sorona tamin'ny commune. Mety misy zavatra hafa ndray ihany tsy maintsy mbola andraisana fepetra hafahana manome fahafaham-poany zany ataontsika hoe mpamaty vola izany. Fa ny vahaolana apetraky ny mpitondra eo anatrehan'izany de tsy hita mazava ary tsy hita soritra. De izay le mahatonga le hoe vahaolana petatoko vahaolana sambotramborona izay tsy maharitra akory no hitondrana firenena. Ary zany no mahatonga ny akamaroany ny olona, ny akamaroany ireo tompona andraikitra. Efa nteneniko teo
fa maro amin'ireo zandary miaramila polisy mpitsara mpiasam-panjakana sy ny sisa efa miaraka amin'ny vahoaka iray manontolo a tofoka sy leo amin'izao ataony mpitondra fanjakana izao miditra faingo aloha isika de hotoizatsika ny fandarana aorin'izay izao fotoana zao de tofoka sy leo ny vahoaka malagasy efa misy antso tafiditra miaraba tompoko allo en tompoko efa tafiditra anao de ahoana amin'ny fandehany io makasitraka dafy ny avy tituliara ihany mba aneo hevitra en tompoko ento avy hatrany ary ny faneho-kevitra ao io ty fitondrana ty zany de findra mihevitra hoe efa izy ny presidany Sadeka efa tsy azo zokizongona io zao a mitovy mihitsy izy sy Macron Emmanuel Macron am'izao voazongozona ny azy ninona moa ty ny gouvernemanta kely sisa efa kely sisa mamindra indrotsika de tonga eto Madagasikara koa izy zava-teo fa ny malety miraraka ao amin'ny député tsika mako no io tsy mampiozorozona koa ny atsika ato fa ny malety miraraka ao efa fatany na io député io fa mahafantatra hoe tsy mety mihitsy izao fitondrana zao fa ny malety efa tsy hitako tsony tsy tokony hanana malety nahatra ny fianakavian'ireo député ireo mpanoana fanjakana reo manana malety daholo de aleo mihitsy ny vahoaka mijaly zay tsy hinana malety ny fianakavian'ireo député rehetrarehetra zay manoana ny fanjakana ka mila tonga saina atsika vahoaka fa efa amorotevana ozy ny fiteny tituliara zay ny raharaha kely sisa de mivarina akady io fa mahereza ary malagasy ary matsapatena ary vahoaka mandinika sota to makasitraka ny anay toliary amin'izay faneho-kevitra izay aloalika ny ranombary zany koa azo amitina anazy raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko ao efa tafiditra anao allo eny tompoko almiaraba ny kolo radio eny tompoko ava ty atsimon-drany any momba ny aty isaka hoe fifananam-bola ny filoham-pirenena za tsy miala lazy manam-bola asa tafiditra lalina amin'ny raharaha-pirenena le mandre mibare hoe izy no anaty karamaina raha $1 isaky ny fa tsy mila voaka ny mpilalao mibare voalohany indrindra aloha ny ribandreo ny raha mandeha mivoaka ny ivelany amina lobolina any samy hafa ny karamandreo misy mikarama mihoatra an'izay reo ary mety izay no ambany indrindra de hofasianao zay izy tsy voaka any zay le izy ataovy tena mety tsara ny eto aminao fa tamany eto aminao izy raha fa mety tsara ny eto ary io tsy nanakaramanao azy be dia be fa ireo koa mba manana fianakaviana efa mandroso ny firenena misy azy reo ny mikarama vola be ho azy fotsiny reo any ivelany raha fa mandroso ny firenena misy azy izy moa miteny aminy fa zany mba ape zany tsy mandroso ny frantsa fa maniny izy mbola milalao any amin'any ivelany zay le izy zay ny karavana le izy fa tsy hoe tonga de ipefenao reo raha $1 tenena raha fangara $1 faratapiny amin'ny fa no manarakaraka an'izany momba resaka jirama eto aloha de tena miteny fa tena tsy izy tsony kosa le tsy mahavaolana raha le fanjakana na faly reo na tsy faly tsy mahavaolana io tamin'ny taona 9 tokony ny jirama efa tsy maty antoka tsy maty antoka ny jirama tamin'ny fa nisy volana naodiko milotona amin'ny jirama efa mikatraka intere fotsiny sisa izy fa nitsohanao le olona tany naonganao aty amin'ny taona misy anao ny toerana misy anao sy ny fotoana hitondranao sisy ninona mandeha le izy kina zany nanonganana an'le olona teo aloha teo raha izany ny toe-karena tsy miakatra ny fiarikarena tsy miakatra fa vao mahay midina kinona zany nanonganana an'le olona teo aloha fa itsika no tokony heritreritra hoe resaka Nepal sy any France io tsisy an'izany tafika ary izy vahoaka zany rehefa mitsoto reo vahoaka reo zaho mba miteny misy olona any anaty Facebook any mako miteniteny foana hoe tsy matanjaka no andramo tapao daholo any jiro de aza lefa ny rano atao verinandro fotsiny ahitanareo azy
hitanareo zany vahoaka hitrotro zany de hitanareo izy fa moatrany mankarombiby andavaka ohatrany hoe tsy misy vahoaka resy tapiko zany fangay anao itifitra mitifirana zay le tena zavatra manao vavatsiavo zany moa ny olona manao an'le fitondrana ahita le fitondrana nytrotro olona miteniteny foana ohatry zany saiky zay aingotseza tsaretsaretra girlandy rehetrarehetra ao ampaly ao amin'ny lapa ao miteniteny foana ohatry zany zany no le filoam-pirenena alefa soa zany tena mampirisika mihitsy tapao tapao fa tsisy vahoaka matandraka zany de tapao zay angamba fa de misaotra ny kolo-tv saotra to mankasitraka anao avy any Tsimondrano eny amin'izany faneho-kevitra izany raisitsika aloha ny antso manaraka satria de maromaro izy ato miaraba tompoko efa tafiditra ianao eny tompoko efa tafiditra ianao tompoko miarabanao raha olona tselo zato ina moa alefa any andafy tsy haiko zay tena marina fa ny mampimenimeny tranquille de izy mba tokony ho tany andafy tamin'ny fotoan'andro de nataony fitondrana hoe ilain'ny firenena de io taraky io izy resaka jirama jiro sy rano le rano agnaty problema mifandray amin'ny ala io izy moa nandorony ala tsitsika ihany ny jirama velo nandorony ala zavatra misy zavatra mifampiakinakina be dia be za sy miaro ny jirama misy sarasepanahy koa mijirama ao ina moa raha ohatra hanonga-panjakana zany sika hoe tsy ady amin'ny fitondrana révolution mahavita ve sika manao révolution ny fanjakana efa vita vaksiny amin'ny mitabataba menimenitsianao any koa zany raha na inona tenenao na inona tenenao efa vita vaksiny am'izany izy faharoa inona moa nampandroso firenena anankiray resaka teknôlôjia mampandroso firenena anankiray fa tsy zavatra koatran'izay zay nanambanimbany teknôlôjia de tsy mba nandroso zany ny tsika zavatra tsy ilana no ohatrandany amin'ny taom-baovao malagasy teraka tam zina taom-baovao loatao tsy mampandroso zany raha tena mandroso tesitandroso de fandro ny ankizy mahay be reny amin'ny resaka science physique sy médecine ny zavatra ampiasana sy te fampiresantsika zao de resaka teknôlôjia kaza mieritreritra androso misy anao raha tsy mandroso ny resaka teknôlôjia amitsika de farany le ministre ny polina tyenamiko ty resaka raiky tyenamiko sy atsiso mihitsiny amboary ny fisondronon'ireo zoky olona reo mba ireo any na malagasy na vita be noho ny bary areo na vita be noho ny bary areo mba amboary le fisondronony mba ataovo isam-bolany mafy be ne zany hoe isa-telo volana zany sy anympiasa-panjakana ihany ty Madagasikara ty fa raha manana raha amin'ny député anareo mpiasa privé rehetra ho hatsiaro zao teniko zao nareo lefa zoky olona sodrabesaka koly makasitraka anao ao anatin'izay fanampiana fanazavana izay maromaro zay tepoka izay samy miantefa amin'izay tokony iantefany ihany koa raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko teo nafandehany iza te afeza mo any aminao nahoana fandehany aminay aloha zany am'izao de nijiro hatramin'ny maraina hatramin'izao tsy mandeha aiza moa le faritra io ny tanety be mazasa ny tanety be mazasa ya tsy mandeha hatramin'ny maraina fa tsaiko ze mandeha aloha fa ny atao tranonay tsy mandeha faharoa manaraka an'izay fitondrana moa io efa fa ze mankasitraka fa mitantsasy ny vahoaka madinika aloha hatreto tsisy mankasitraka zany de mba mangataka izay amresaka mba ataovinareo matomatitra mba ampitaonareo zay moa tsy afaka mampita an'izany raha ty zay ny apita an'izany de na ny sefipokotany na ny mera ary de efa mety hiteny anay hoe andray ny lasa andray ny lahy mialatsiny ohatra manao zay teny de ohatran'izay zany ka mila zany zay mba hoe fidina ny sefipokotany zany zany mba tena fa nireny mba ampitapitao any ranga zay zany ny io moa nefa tafapetraka eo ny be ny tanàna efa sarotra be no manao an'izay fa tsy maintsy miandro ny vahoaka madiny satria hitanao tsara fa vahoaka tsy maresy pasika zay le fiteny avy any ambony de ny aty ambany moa matahotra sarotahotra ny fandripalemana moa eo ihany ety amitsika ny von'olona moa tety aminay tety nisy tety raha matoa zao de ohatrany hoe niaran'izany ohatrany hoe eriseta zany vonoana tety amin'ny faritra aminay ety akaiky ny tena commune tamin'ity herinandro ty
dia mba ny zavatra mba tianay ho ampitaina koa zany vidiny entana vidiny vokatra ty tena tiao mihitsy inona vokatamidinao zany dia tsy maleo ny sara ny vidiny fa zay mbo tiana ampitaina kely langafa dia mankasitraka antsika koly oky mankasitraka anao ao anatin'izany faneho-kevitra izany raha tsika avy hatrany ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra anao dia ahoana fandehany eny tompoko aha eny tompoko voalohaloha miaraba andireo mikolo aloha mbo Andriamanitra tafiditra indrindrindrindra maro jaune moa za koa mily jaune dia samby jaune samby jaune iya soraka mpazatra mbo mahagagagagana ihany ty fiainana ity zany voalohalo isorana ny président république aloha tena nahazo vanaka teraka ny kolokolo sotra azy Andriamanitra tsandriny andrasa vahoaka satria dia vahoaka na fisehoan'Andriamanitra feo amindreo mbola ho avy fotoana na hoentina navangana sy misy ho avy fotoana any vahoaka ny ATCF mbola ho avy da nanteko aminareo aina manjery kolo MBC ny azeda sy maro afatovatanisa mahita ny fietezana dia mitratary zany zavatra mbaengaviko amindreo dia moa tokony ray ivorona ray nareo fotokevitra ray miaraka vahoaka zay zany mbo zatra mbo iriko sainga tahako misy satria za mako mpiondana kola mpiondana azeda MBC za ndraiky zany noko daholo zany mafotoviko fa misy vaovao misy zay tena masina vaina tena vahoaka fa tsihena ao anatin'ny radio-bahoaka tsy azy koa finereny amizany tsy mamoaka zavatra tena mangidy any vahoaka fa edeny Madagasikara vovoaka ny vovoavoakan'ireo zay mbola Madagasikara dia zay tsy eloko ny mihitsy fienen'io satria mamita vahoaka maheresa tain'Andriamanitra rehetra mankasitraka anao ary ho samy tain'Andriamanitra isika rehetra raha isika aloha ny antso manaraka miaraba anao efa tafiditra anao tompoko dia anao fandeha tao mbanimbany le onjam-peo azafady maneo hevitra kely zany tena anay eny tompoko amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao raha ny fahazahoany amin'ny fitondrana amin'izao zany dia fitondrana boka zany hoe boka manakavaly foana io naiza ohatrany any manakavaly aminay zany dia miandry anareo mpitondra ao zay zany anetika an'ilay izy fa zay vonona mandrakariva anohatra ny zavatra rehetra tsy mety eto amin'ny firenena sotra to mankasitraka amin'izay fahavononan'izay zava-dehibe ny fahasarotam-piaro ho an'ny tanindrazana raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra anao lasa indray izy teo tapaka indray ny antso maromaro zay afatra sy antso nampitaitsika izay raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko salama tompoko aby titulaire any sampony raha tiako sara raha hita avao sy atao hoe mpanohitsy gn'olo hoe fa mahita fa mijaly amin'ny fitondrana ty fa gn'olo rehetra efa mahatapategna hoe tsy mety zao fa tsy hoe ze olo milaza gny raha tsy mety mpanohitsy tsy mpanohitsy fa olo pirenena ro mahatapategna fa tsy mety zao fa tsy lazaina hoe mpanohitra satria reo zany mpitondra de tsy misy azo miteny zany fa reo aby ro mandriny manampaky kala mpanjaka taloha hoe tapao gny vozony ty lafa mamaly azy de zay zany tiako ambara tsy mpanohitra fa marary gny firenena amizao zay gny raha ty hitako zay fa laha dinay gny olo mpifidy manahaky ta mahamasinao
zay fidy azy avao ro mahazo kity. Oro le olo iaby malagasy aby ane tokony hazo kity fa tsy mpividy azy avao saotra. Makasitraka anao ary zay ny antony nitenenako teo hoe tsy Antananarivo irery I Madagasikara. Hafa ny mitondra ny commune Antananarivo renivohitra, hafa ny mitondra ny firenena iray manontolo ary zay zavatra zay tokony tsy hisy fitanilana ny fitondrana. Miaraba ny tompoko. Efa tafiditra anao. Allô? Lasa izy antso manaraka miaraba tompoko. Efa tafiditra anao. Salama tompoko. Ahoana mifandehany? Amle finday anao miaino avy de maneho ny hevitra avy hatrany. Eny tompoko. Izy moa raha ngamba le groupe Jirama ty. Izy moa tsy le zarena telo. Lasa miandry sy mihaino an'ilay retour amin'ny onjam-peo ianao de misy fahatarana. Raitsika aloha ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao. Lasa ndray izy teo raha antso manaraka. Miaraba tompoko. Izy io moa tsy le zarena telo le groupe. De ny motera asorina. Motera asorina. Manome sosikevitra ho an'ilay groupe ny Jirama izany le alternateur sy le transformateur fa tapaka moa zany ny fanehoan'ny hevitra teo tapaka avy any aminy. Raitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Efa tafiditra anao. Allô? Yen tompoko de ahoana mifandehany? De ahoana vatia tiliara Filemon vatia tiliara. Yen tompoko misy Filemon. Bola kitra niaraka amin'ny maître kira raha fahasalamana ho azy. Na vita be na raha amin'ny resaka baolina kitra. Aza atao hoe ambassadeur ny gasy mihitsy izy raha zany baolina kitra zay ka tokony jerena manokana izy raha reny fitaraina amin'ireny. Mirahary so fahasalamana amin'ny maître kira zay vatia tiliara. Indrindra fa izay niarany lalao aminy. Sotra betsaka fa vatia tiliara Filemon manapa nandeha amin'ny afatsy. Sotra to. Makasitraka anao ary ombako manana zany firarintsoa ho an'ny maître kira izany, maître kira. Ny zava-misy moa zany de iverina ndray zany tantara zany satria de ho tazomin'ny eto toerana ireo mpilalao atsika ireo. Raitsika antso manaraka. Miaraba tompoko. Manao dia ahoana fandehany? De zo zany mba fandehany. Eny tompoko. Zo mba fandehany zany de nefa tonga de sosikevitra ngamba rosonay. Oui. De mbola amboarimboarin-dreo to mbola mena zao tony tapatsika de mandoherana zay mavoly le vahoaka. Ke tsara fa rehefa ho avy Desambra zao resaka sénateur io zavatra io. De andao anjany zavatra de mitokafana mena zavatra zao de olo itodaviny de iny mahatonga le olo tony tapatsika de mandoherana nefa tsy mba mamena tanjara ataotsika am'izao. Ny zavatra tena ambara koa de hoe ty Sénat ty inona moa de foanana mitsy Sénat izy zao. Io le zany karazana hoe Assemblée nationale la British zany zany antemera fahiranela British zany io ary mbola napetraka daholo le olo tendrendra fa tsy hovidina mandarina asa ohatrany hoe manao mizao mitetaka amin'ny toerana rehetra zay aleny tetaka tompo de takisy maneto amintsika am'izao fotoana zao ka mba tsara mba mialoha reny mba foanana le zavatra eny. Tsy le samy mohita zao fa ny olona tena mitetaka koa tena takondro amin'le fitondrana zao mialatsika tena zany fa lay vola odina bakazana ty ndray zao mikendry foana ena any amin'ny fizia mandara araka mivavavoaka zany mba zary mampalelindrona zany zavatra any ny ahoana tena tsika zao varatsy fa zareo mipetraka eo izy manoza be nkibony de tsika ianao ratsara sinky zay mitonga miteny hoe mba jerety eny efa tsy maintsy olona de aleo tsika manao le palina bisikura motraka teny mety sotra betako. Makasitraka anao ao anatin'izay faneho-kevitra izay somary angakaingana ihany lay fomba firesaka fa na zany ary de mazava ny hevitra tiana ho ambara resitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Yen tompoko. Nanisana yen tompoko. Way. Voatsindry tapaka izy teo ialana tsiny afaka mbola mamerina miantso misy Njaka avy Nanisana. Misy antso tafiditra manaraka raitsika. Miaraba tompoko. Mba ny hevitra. Yen tompoko. De ahoana fandehany? Raha ny zavatra hitany amin'ity fitondrana ty de sy manana vina
ary tsy manana fitiavana ampandroso an'i Madagasikara zany satria ohatra fosiny zao raha ohatra milaza mitaraigna fantatra ravelona nanomboka tamin'ny tetezanita nefa mijaly ny resaka dirama raha ohatra ka nanana vina izy ampandroso an'i Madagasikara tsy tokony teleferika ny azakazany voalohany fa tokony le dirama nasarainy fa ny zavatra hita Rajoelina sy tia Madagasikara fa tia ny are-pirenena izay anagnany malagasy ary ny tena loza dia zao raha mbola mijanona eo io filoham-pirenena Rajoelina sy ny ekipany rehetrarehetra ireo dia azagaga tsika malagasy raha ohatra ka lany ny are-pirenena dia lasa sika olombelona indray na ndeha aondrana ny zareo agny sady tompoko fa zay faneo kevitra avy ety aminay makasitraka anao ny tsara miteny anarana sy ny toerana ihany a mba ho fantatra hoe avaiza le miantso miaraba tompoko efa tafiditra anao miaraba koly diahona fandeha ny liva avy ety Ambohijatovo iany tompoko ny zava-misy zany eto firenena ary tena fa feno sy mazava zavatra rehetra entinareo eto isorana bibezianareo satria famoazana sy famoazana sainy vahoaka mba hita le raharam-pirenena fa zavatra antso mba atao zany dia maro ny antoko mpivavahany na antoko pinena nefa miteny hoe sahirana mahantra ny firenena ary tena sahirana vahoaka maro koa ny antoko politika nefa miantsoantso fa sahirana politika tanteraka ny firenena ny antoko anasa maro samihafa efa be lehibe no taraina amin'ny tsy fampiny vola ny fahasahiranana maro samihafa teny efa mitaraina daholo zany ny antoko rehetrarehetra na antoko mpiany momba ny asy io syndicat na ny antoko politika na ny antoko mpivavahany na rehetrarehetra dia ny antoko zany a misy président daholo reny zavatra rehetrarehetra reny ngamba fotoana zao tokony tsy salobona intsony fa dia tokony iseho daholo ary hitambatra irahina ampiadihevitra satria mihevitra maro mahatakatavitra ho fanarenana zao firenena zao fa tena mijaly ary politika ny firenena izay ray aman-dreny ankehitriny amin'ny fampidirana tianga tena sahirana mbola repirepen'ny zavatra maro samihafa famofo io tena latsaka tanteraka anaty fahasahiranana zay zany mba mangataka ihany koa anareo izay isorana BDP anareo aty amin'ny Manjery mba hanao fanadihadiana hoe inona ny ahoana tsara fandehan'ity resaka fanaovana géométrique amin'ny carte-pirenena ity fa manimba saim-bahoaka ary tena BDP misavofory miayay amin'ny zavatra rehetra misy satria tsy ampy ny fanazavana mikasika an'ilay fanaovan'ny carte géométrique sotateko makasitraka anao ao anatin'izany fanampanazavana sy fametrahana ny ayay ihany koa hojerena ny makasika izay amin'ny ankapobeny fa ny zavatra misy aloha dia mbola tsy mazava tsara ary misy zavatra mampiayay araka ny voalazany namantsika teo ihany koa raha toka misy an'izany ataontsika hoe tsy mangarahary zany ao anatiny na misy an'izany ataontsika hoe tsy fampiny ny fanazavana entina izany raha isitsika nantso manaraka miaraba tompoko ao miaraba tompoko avy aty Tiliara eny tompoko dia ahona ny fandehany Liara Tsimiroro to Liara Tsimiroro vaovaotsika any zany hoe zany hafatra homeko ngany ny zanaky ny Tiliara sy ny Masikoro rehetra ho avy aty koa mamera Vatomanga hivily kabarona io hatany 200 ankilo zary ny vanily io agny avaraty agny io ka mampitandrina ny Masikoro rehetra mba ho tonga saina ampitandrina ny Masikoro rehetra mba tsy ho mety ho ambakaina satria tsy atany teo sy raha agnazy fa agnatsika raiky zay Andro Rajoely sy raha président de publique raha Vatomanga milalao azy io mitsapatsapalohan'igny avao na ny gendarme na ny generaly tsy mahasaky misanka satria ny generaly kiraro mamafa kiraro mamafa mibosy akanjony avao ka izay zany ampitandremako gnanaky ny Masikoro manahaka an'izao bazy io aoka anareo Masikoro fa iregny Masikoro mivolambola fahatany manao hoe enkenay bazy io mianatsy taie hiasa amy bazy eo gnanany io indrindra reo tagnalagna zay zivanay misarigedy gnagna reo saotra tompoko fa zay ihany nazoko ambara aoka Masikoro rehetra mba ho tonga saina deputenareo regny ndre iao sele amin'ny solamamy sy raha misy ilagna azy mavovava regny ndre iao tandremo tsy ho fidiko amy magnaraky raha ohatra ka tonga saina Masikoro avatsy sy Masikoro antimo saotra tompoko
makasitraka somary direct zany resakytsika zany a zavatra misy any atsemony nosy any zany a ny vokatra ny afatra ngamba ny iraisan'ny rehetrarehetra ihany koa zany fomba fijery zany a isika iray manontolo mihitsy a no mila mijery sy mandinika tsara mialohan'ny andraisana fanapaha-kevitra indrindraindrindra raha voaresaka fifidianana no resantsika raisitsika ny antso manaraka miarahaba tompoko efa tafiditra ianao manaja tompoko tompolo ayadadetoliara toliary enao dadelanyky tamin'ny alohany ndraiky masikoro nyvola masikoro misy gasiko hoe ahitambatambaka tsika anao grevy haia koa vita grevy zao eo mosare nahoda tsy mahavita grevy zao hoe tsy mahavita mitambatambatsy foko raha zao fa mosare Madagasikara zay mosare Madagasikara ka tsy afaka anao grevy tany mandroso manao grevy io tany misy tany vintsy vintsy manao grevy fa tsy mosare manakanjao fa firy tao zay mitandrando zandao zay fa firy tao ny volagna hoe agnonga anao grevy fa hitambatambaky firy tao zay mbo tsy vita avao amizao dikan'izay zany mosare zany Madagasikara tsy mahavita grevy lafa ny tany mandroso tany vintsy zay fa mahavita grevy ka tsika zany na ampasare agnatin'ny firy tao zay asa fa firy tao magnaraky zay fa tsy fa valo fito tao agny zay mosare Madagasikara zay zany ny azanamtiky zany toliary makasitraka ny avy any toliary amin'izay a mifameno moa zany ny hevitritsika ary mifanampy sy ataotsika hoe mifanoatoana ihany koa ao anatin' zany rehetra izany satria de zava-dehibe ty fankahirezana ao anatin'izao ady sarotra izao raha tsika aloha ny antso farany de aveo miditra faingotsika miaraba tompoko efa tafiditra ianao allo eny tompoko de ao nafandehany miaraba tompoko salama tompoko de ao nafandehany iza moa de avy aiza va te fianaratso ihany ty eny tompoko mba neo hevitra kely eny to avy hatrany ary fa neo kevitrao raha ny zavatra hita ity fitondrana am'izao ty io ange vo nanomboka fotsiny hoe nanombaka fanjakana fotsiny tamin'ny 2009 de raha vatateraka teo ny tetikasa zay tokony hampandrosa Madagasikara fa zao moa zava-misy isy maintsy atrehana fa tika izona ty zao ny raha tiako tenenina ho an'ireo olona zay mbola milasa fa hoe mankasitraka na mahita ny fitezana zao fitondrana izao de izao manana taranaka ianareo fantatrareo tsara mihitsy fa ny Madagasikara de atsika rehetrarehetra ary na tsy hoe ianareo akory no eo amin'ny toerana de anjaka manjak'izay eo nareo fa manapetra ihany zany ka ny zavatra tiako tenenina de zao de nio ny tenanareo sy no ihany keo no avy mitaranaka satria sy no eraeranao androany sy no merci président anao androany niatoka no avy mitaranaka ao fa reny zavatra hita tany Nepal reny de efa taratra hoe ohatran'ireny ny olona zany rehefa masika ohatran'ireny ny vahoaka rehefa mirehatra afatra ho amin'ireo mpitondra fanjakana zay tarihan'ny Gaflo mambahoaka de izao raha mbola hitanao hoe